ho aminareo mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izay ry Andriamanitra rainay tsy toho. Ilay Andriamanitra be voninahitra sy be indra fo, ilay Andriamanitra tompony izao rehetra izao hatramin'ny voalohany ary miazona izao tontolo izao mandraka ankehitriny. Tonga ary Tompo ny fotoana andrenesana indray ny teninao, ilay teny fiainana, koa tahaka ny fombanao hazavao aty anatinay izany, andehananay sy hiainanay ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokonay, no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny filazantsara araka ny Jaona 9:9, ny 7:30 hatramin'ny 7:70 no mofinaina voalahatra ho antsika anio. Jaona 9:9, 7:30 hatramin'ny 7:70. Vakiana ary amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia namaly ireo ka nanao taminy hoe, Abrahama no rainay. Ho Jesosy taminy: raha zanaky Abrahama ianareo, dia ny asan'ny Abrahama no ataonareo. Fa ankehitriny ianareo mitady hamono ahy, izay lehilahy nilaza ny marina taminareo, dia izay efa reko tamin'Andriamanitra. Tsy mba nanao izany Abrahama. Ianareo manao ny asan'ny rainareo. Hoy ireo taminy: tsy mba teraka avy tamin'ny fijangajangana izahay. Irairay izahay, dia Andriamanitra ihany. Ho Jesosy taminy: raha Andriamanitra no rainareo, dia ho tia ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no nivoahako sy nankanesako aty. Fa izao tsy tonga ho ahy, fa izy no naniraka ahy. Nahoana no tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina ao aminy. Raha mandainga izy, dia ny azo no lazainy, satria mpandainga izy sady rain'ny lainga. Fa satria milaza ny marina aho dia tsy inonareo. Iza moa aminareo no mampiseho ahy ho nanota? Raha ny marina no lazaiko, nahoana ianareo no tsy mino ahy? Izay avy amin'Andriamanitra dia mihaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hiainonareo, satria tsy mba avy tamin'Andriamanitra ianareo. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, zanakizy ianao. Zanakizy ianao. Izany no fanontaniana lehibe izay ateraky ty mofinaina antsika ity. Indro ary Jesosy Kristy namaky ady mivantana tamin'ireo jiosy mahakasika ny taranaka izany. Tena nasiany Jesosy tamin'ny marary azy mihitsy ireto jiosy reto, ny amin'izay hamaliana mazava ny fanontaniana hoe zanakiza ianao. Ny jiosy mantsy dia sarotiny loatra, ary sarotiny tokoa amin'ny mahazanaky Abrahama azy sy amin'ny mahazanaka Andriamanitra azy, kanefa nasehony Jesosy, noporofony Jesosy, fa tsy marina amin'izy ireo izany. Eto ary dia mifandraika amin'ny lohahevitra banjinitsika amin'ity volana ity hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra sy ny hamaliany Jesosy Kristy ny fanontaniana hoe zanakizy ianao,
dia andeha ho jerentsika fa ny zanak'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Ahoana ny antsoina hoe miaino ny tenin'Andriamanitra? Ny filazany Jesosy momba ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 7:7 sy eo amin'ny 7:7 no mamaritra ny fizarana. Ka ny 7:7 mamaritra ny fizarana voalohany, lay ambara hoe nahoana no tsy azonareo ny teniko, satria tsy mahay miaino ny teniko ianareo. Dia entina ilazana fa ny zanak'Andriamanitra miaino ny tenin'Andriamanitra dia mahazo tsara izay henono. Hoy Jesosy hoe nahoana no tsy azonareo ny teniko, satria tsy mahay miaino, ka nahatonga azy ireo tsy nahazo tsara izay nolazaina. Tena azo ambara fa tsy mitovy ny tadindokanga teo amin'ny Jesosy sy ireto jiosy ireto. Ny Jesosy dia miresaka manazava fa ny jiosy dia zanaky ny fahotana, zanaky ny ota. Raha mihazakazaka kosa ny jiosy mamaritra fa miresaka ny firazanana, izay taranaky Abrahama, ary izany no tsy nampitovy hevitra azy ireo mahakasika n'ilay fitenenana hoe andevo voalaza eo ambony. Jesosy milaza fa izy ireo dia andevo ny ota, fa ny jiosy kosa tsy manaiky ho andevo fa manana sata amin'ny mahazanaky Abrahama azy. Teto nefa dia nazavain'i Jesosy mazava fa raha zanak'Abrahama izy ireo dia manao ny fomba ny Abrahama ka tsy mamono olona. Raha zanaky Abrahama izy ireo dia manao izay nataony Abrahama. Eto nefa dia hitantsika fa tsy nahazo ny tiany Jesosy ho lazaina izy ireo. Jesosy Kristy manambara ny tenany mantsiryavana no hitantsika eo amin'ny fampianarana izay any amin'ny voalohany ity fampianarana ity manomboka any amin'ny 12:12. Jesosy Kristy manambara ny tenany, ary izay amin'ny fanambarany Jesosy ny tenany izany no tsy zakan'ireto jiosy reto. Kanefa asehon'i Jesosy fa raha manambara ny tenany izy dia miaraka manambara ny tenany amin'ny Andriamanitra. Ka izany no tsy nahazahoan'ny jiosy ny resaka izay nataon'i Jesosy. Ry havako malala, lojika izany raha tsy azon'ny jiosy ny tenin'i Jesosy, satria tsy zanak'Andriamanitra izy ka tsy hainy ny miaino ny tenin'Andriamanitra, tsy azony ny tiany ny tenin'Andriamanitra ambara. Ary izany koa no mampitandrina antsika mandrakariva amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra, amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, mba tsy hahatonga antsika hihinanam-bolony, tsy hahatonga antsika handray antendro ny mahakasika ny tenin'Andriamanitra, fa mila fantaritsika tsara ny tiany teny ambara, ny tiany soratra masina ambara, ary tsy adala ny mpitory teny alohan'ny hitoriana tenin'Andriamanitra dia manao fanomanana, mitady sy manao ny heviteny rehetra ahafantarana izay tiany ny tenin'Andriamanitra marina ambara, hahatakarana izay tiany tenin'Andriamanitra. Ry havako malala, tsy zanak'Andriamanitra ny tsy mahay miaino, na ny izay ambara eto hoe tsy mahay manakatra ny tiany tenin'Andriamanitra ambara. Anjaran'ny zanak'Andriamanitra ny miaino tsara, mahay miaino, mahay mahazo izay tian'Andriamanitra ambara ao amin'ny teniny. Ny zanak'Andriamanitra miaino ny tenin'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra mahazo tsara izay henoina. Fa ny famaritana faharoa
Mahakasika ny tenin'Andriamanitra ambara eny amin'ny 7:7 izay milaza manao hoe izay avy amin'Andriamanitra dia mihaino ny tenin'Andriamanitra, izany no tsy hainonareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Ity famaritana faharoa ity indray dia manazava fa ny zanak'Andriamanitra mihaino ny tenin'Andriamanitra dia mahafantatra ny marina. Ny zanak'Andriamanitra mihaino ny tenin'Andriamanitra dia mahafantatra ny marina. Manazava betsaka an'izany Jesoa eo amin'ny 4:7 hatramin'ity 7:7 ity. Eo ary dia hitantsika mihitsy fa toa ampangainy Jesoa ho zanaky ny devoly ireo jiosy ireo. Ampangainy Jesoa ho mpanaraka ny devoly satria ny devoly no sady mpamono olona, no mpandainga, no sady rain'ny lainga raha teo. Ary izany no hitantsika fa tsy mifankahazo hevitra mihitsy Jesoa sy ireto jiosy ireto. Neny Jesoa dia ny teny marina no ambarany mandrakariva. Izany no fanambarana ny tenany izay ataony eto. Manambara ny marina izy, manambara ny fiaviany marina izy, avy amin'Andriamanitra marina izy. Kanefa ireto jiosy ireto dia ambarany Jesoa fa ny lainga no tiany, ka raha lainga no tiany sy ankasitrahany dia mpanaraka ny devoly izy izany. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy zanaky ny lainga fa zanaky ny marina ny zanak'Andriamanitra mihaino ny tenin'Andriamanitra. Anjaran'ny zanak'Andriamanitra mihaino ny tenin'Andriamanitra no mamelona mandrakariva ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, ary miaina amin'izany fahamarinana amin'izany. Ny marina ane dia ny momba ny Jesoa izay tonga hamono izao tontolo izao. Ny marina ane dia ny fanambarany Jesoa ny tenany. Izay vakintsika eo aloha dia mahakasika izany. Jesoa miteny fa marina ny fanambarako izy. Ary ny fanarahana an'izany fanambarana marina izany no mahazanak'Andriamanitra marina. Arak'izany ny fampianarana ara-tsoratra masina rehetra, ny fampianarana ara-baiboly rehetra dia tokony hitodika amin'io Jesosy Kristy ilay marina io. Izy raha teo nefa nanambara fa lalana sy fahamarinana ary fiainana. I Jesosy no marina ary tsy misy marina afa-tsy izy hamonjena ny olona. Arak'izany izay rehetra mitondra hevitra hafa, na fampianarana hafa, na famonjena hafa mahakasika ny famonjena akoatran'i Jesosy Kristy dia tsy avy amin'Andriamanitra izany ary tsy fahamarinana izany, fa ny marina dia ny avy amin'i Jesosy ihany. Izy no miteny fa marina ny fanambarana. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, miavaka amin'ny teny henony sy ny fandraisan'ny teny henony ny zanak'Andriamanitra. Miavaka amin'ny fandraisan'ny ny fahamarinan'ny teny ny zanak'Andriamanitra. Tsy minomino foana ny zanak'Andriamanitra, ary ihany koa tsy manankina ny finoany amin'ny izao tontolo izao sy ny fampianarana ao aminy ny zanak'Andriamanitra. Fa ny zanak'Andriamanitra dia manorina ny finoany ao amin'i Jesosy ilay marina sy ny teniny izay marina. Izany no mahatonga antsika miteny mandrakariva ao isaky ny avy mamaky ny tenin'Andriamanitra eo: Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana, satria ao ihany no misy ny marina. Dia n'Andriamanitra ireriany any ny voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay no ny teninao izay mandray anay ho zanaka, zanak'Andriamanitra
mahay miaina, zanak'Andriamanitra manaiky ny marina, mba hahatonga anay ho zanako marina tokoa mpandova ny teny fikasanao. Fa amin'ny teny ity izay dia mangetaentanao, eny mitaraina eo anatrehanao mivavaka ho an'ireo mpanomponao tsiraray avy izay ao anatin'ny fahaverezana asa, ao anatin'ny fitediavana asa, izay mitady hamelomana ny ankohonany. Tompo, mijereka miantra mba vonjeo amin'ny indrafonao reny mpanomponao reny. Fa mivavaka ihany koa izahay ho an'ireo mpanomponao maro izay mangetaeta fatratra te hiala amin'ny zava-mahadomelona sy amin'izay mahavoafatotra sy mahandevon'ny otazy. Tompo, ny teninao no miteny fa raha ny zanako no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo, koa miasa mahery amin'izy ireny, indrindra ireo izay efa mangetaeta fatratra, hiala amin'izany. Vangio amin'ny indrafonao re, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy, ilay omenay voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay, no anaovanay izany vavaka izany. Amen.